Andriamatoa sekretera jeneraly sy ny ekipa rehetra, DG eo anivon'ny ministera andrano fanadiovana ary fidiovana, Andriamatoa Taleny kabinetra, isika cordo eo anivon'ny PAEP sy ny JIRAMA, mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny JIRAMA, Jiro Malagasy sy ny ekipan'ny ministera andrano fanadiovana ary fidiovana, dia ny ekipan'ny PAEP rehetra izay tonga eto. Voalohany teny dia ombako manana ny fisaorana an'Andriamanitra ary manolotra ny arahaba ho antsika rehetra tonga eto, eo ihany koa ny partenaire izay tazako miara-miasa amin'ny ministera. Izao fotoana izao nopirofo fa misy ny fiara-miasa ny fitondram-panjakana amin'ireo mpiara-miombona antoka ary dia tena azo tapaitanana hita maso ilay izy. Ny ministera ny rano fanadiovana ary fidiovana izay miandraikitra amin'ny fanampiana amin'ny famatsiana rano fisotro madio, eo ihany koa ny fanadiovana sy fidiovana dia miezaka hatrany izay iraka ataon'ny Andriamatoa filoham-pirenena sy ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement. Ny tanjona dia ny amahan'ny olan'ny rano izay mampikaikaiky ny vahoaka amin'ny toerana maro, tsy eto Antananarivo renivohitra ihany fa amin'ny district manerana Madagasikara. Amin'izao maraina izao dia maro no nitaraina fa maloto ny rano ary efa miezaka ny fandraisana maraina tamin'ny ekipan'ny JIRAMA amin'ny fanamboarana sy ny zava-misy na tonga an'izany zany ao ampifantarina ny vahoaka malagasy indrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra. Ny antom-pisitsika eto raha ny androany dia fanolorana ny fitaovana ho an'ny JIRAMA amin'ny alalan'ny tetikasa izay iarahantsika amin'ny banky iraisam-pirenena, ny tetikasa PAEP izay mahafantatsika tsara fa iarafatsian'ny banky iraisam-pirenena vola dia misy ny fitaovana amin'izao fotoana izao ato aoriana ato misy ny fiara tsy mataho-dalana misy 12, misy ihany koa ny camion atsy dia efa fantatra ihany koa fa efa tonga eto an-toerana ihany koa efa mialany ny moto natolotra ho an'ny ekipan'ny JIRAMA. Inona moa ny tanjony? Fantatsika fa mafy dia mafy ny andraikitra sy ny asa miandry amin'izany famatsiana rano fisotro madio izany. Efa teneniko ary lazaintsika ombieny fa efa antitra ny foto-drafitrasa, betsaka ny simba ny fatsony. Eo ihany koa ny fanorenana tsy manara-dalàna indrindra amin'ny tanàn-dehibe ary ny olana fahatelo dia ny fiovaovan'ny toetrandro. Izany rehetrarehetra izany dia mitaky fanavaozana, mitaky fanatsarana eo amin'ny foto-drafitrasa. Mitaky ihany koa ny fanafainganana ny asa ary anisany zava-dehibe izao fitaovana izao ahafahan'ny ekipan'ny JIRAMA manafaingana ny asa. Ka ireto fitaovana ireto raha ny fahalalana sy ny vaovao nomena ny tenanay dia tsy ho eto an-drenivohitra ihany fa natokana ho an'ny faritra rehetra izay misy ny JIRAMA manerana ny Madagasikara. Dia ny message na ny hafatra ampitaina avy aty amin'ny ministera foibe dia ny ampiasaina n'izao fitaovana izao araka ny tokony ho izy. Izay aloha ny voalohany ary indrindra ny fanajana sy ny fikojakojanana azy mba haritra sy ampiasana amin'ny tena fampiasana azy ho an'ny asa izany fa tsy ho entina mirendrarendra sanatry ny baba akory. Dia atolotra izy ity Andriamatoa Taleny jeneraly ho an'ny ekipan'ny JIRAMA zany araka lazaiko teo amin'ny alalan'ny tetikasa PAEP misy cordo izay isaorana amin'ny fanafainganana ny vokatra, satria tena mitaky an'izay isika rehefa misy ny fionana ny arahana tamin'ny country manager ny Banque mondiale dia ny angavy ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera andrano fanadiovana sy fidiovana, efa nitaky an'izay ihany koa ny filoham-pirenena antsika ny filohan'ny fanavaozana sy Andriamatoa Premier ministre hoe mba hafainganina reny procédure rehetra reny satria efa mijaly loatra ny vahoaka malagasy amin'ny fisitrahana rano. Dia izay no isaorana eto dia atolotra izy ity tompoko engane averikany mba tena ho ampiasaintsika amin'ny fanafainganana ny asa ahitantsika vokatra. Dia tsy ho lava-tena fa dia mirary soa ny ekipan'ny JIRAMA arabaina nahazo fitaovana ary mitaky ny vahoaka malagasy mba tena hisy fiantraikany ny fahazahoantsika n'izao fitaovana izao amin'ny vokatry ny asa. Mankasitraka tompokolahy, mankatelina tompokolahy. Fanalahidin'ny fiara tsy mataho-dalana ahafahana manatanteraka
miandraikitra sy ny asa tsy eto Antananarivo ihany fa amin'ny distrikta rehetra mifaritra amin'ny jirama dia mirary soa ny jirama sy ny ekipa rehetra mirary soa anao mifilipetra. Ramatoa Minisitra eny ny afatra teo eo koa ny mpiara-miasa izay ampiasa an'reto fitaovan'ireto natao amin'ny rano izany sy filafahana amin'ny rano dia manamafy fa ampiasaina amin'ny tompony izy ny fitaovana rehetra dia araka ny izay nolazaiko hatramin'izay moa zany dia tolérance zéro ny mikasika ny kolikoly ny alaka ny fahamamona ety anivony toeram-piasana dia ino fa tena hisy fiantraikany marina amin'ny famatsin-drano eto Antananarivo sy eraky ny fahazotsika amin'izao fitaovana izao. Dia sida tao Ramatoa Minisitry ny rano ny fanadiovana sy ny fitiavana Andriamatoa Sekretera Jeneraly, Andriamatoa Taliany Kabineta, ianareo mpiaradia amin'ny Ramatoa Minisitra, sika eto anivon'ny Karanasy, eto anivon'ny Jirama, tokolasy tovovavy. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahatongavan'izao fotoana izao everiko fa fotoana tena lehibe tokoa amin'ny Jirama. Mahalehibe azy dia satria ao anatin'ny fanarenana ny Jirama ankehitriny ary ny fahatongavan'ireto fitaovan'ireto Ramatoa Minisitra dia tena zava-dehibe tokoa amin'ny ho an'ny Jirama amin'ny fanatanterahana an'izay asa fanarenana izay. Misaotra ihany koa ny mpiara-miombon'antoka amin'ny alalan'ny projet PAEP. Misaotra indrindra alatsiny fa tsy voatongo teo misaotra indrindra satria araka ny voalazako teo dia tafita ao anatin'ny izay lalan-tsaina fanarenana ny Jirama zay ny fahatongavan'izao fitaovan'izao ary ny tanana sy loha nentinareo mikirakira atongavana amin'izao fotoana izao dia everiko fa tena zava-dehibe dia misaotra indrindra ohatran'ireo mampiafisika rehetra. Midika inona sy ampiasaina misaotra amin'ny fanontaniana araka ny nabarako teo dia ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao izay tarihan'ny ny filoham-pirenena filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika Madagasikara sy ny gouvernemanta dia manampy ny Jirama iarahantsika malala ny olana seten'ny Jirama izay mampikaikaika maro ny mitaraina fa maloto ny rano maro mitaraina fa tsy tonga ny rano any amin'ny tokantranony any manerana Madagasikara indrindra eto Antananarivo renivohitra dia tsy mitsahatra ny fitondram-panjakana manampy ny Jirama ary mijery akaiky izay fomba hanampiana ny Jirama volet zany na ny rano ny tena resahako eto dia fantatritsika fa misy ny tetikasa PAEP izay iarahantsika amin'ny banky iraisam-pirenena. Misy ny fanampiana tokana ho an'ny Jirama resaka rano zany ka izao porofo mivaingana ho fanampiana ny ekipan'ny Jirama amin'ny famahana ny olan'ny rano dia misy ny fitaovana misy ny fiara tsy mataho-dalana misy 12, misy ihany koa ny camion sy ny moto ho atolotra ho an'ny ekipan'ny Jirama hanafainganany ny asa hanatsarany ny kalitaon'ny asa ho an'ireo mpitsitraka na ny servisy omeny zany. Araka ny tsipiako teo dia hoe iangaviana ny ekipan'ny Jirama mba hampiasa anazy araka ny tokony izy satria efa mikaikaika ny vahoaka malagasy mintsy manantena fa feno fahendrena ny ekipa rehetra atao amin'ny Jirama mba tena hisy vokatra izao fitaovana izao zany amin'ny mpitsitraka sy ny mpanjifa rehetra izay mila ny asa izay ataon'ny Jirama. Ramatoa Minisitra miasa efa natao hatramin'izay sy ny fahazona fitaovana ho an'ny masa Jirama ohatra entina herilany misotro manana ny firosy ny fivoarany famahana olana amin'ny famatsiana rano eto Madagasikara. Efa miazakazaka ny ekipan'ny ministera miaraka amin'ny Jirama mamahana olan'ny rano. Efa niteneniko herinandro mahery lasa izay fa ny fitondram-panjakana dia nandray an-tanana ary manampy ny ekipan'ny Jirama amin'ny famatsiana fitaovana amin'ny eo ihany koa ny fanaovana ny asa zany.
famatsiana fitaovana izay efa mandeha amin'izao fotoan'izao ny commandendreo tuyau izay ho toerana maro no soloana zany fantatsika fa eto Antananarivo renivohitra indrindrandrindra efa maro ireo fantsona efa simba miteneniko teo ny olana izay mahatonga an'izay mahatonga ny fitaovana simba mahatonga ny olandrano dia eo ny fahateran'ny fotodrafitrasa ireo tuyau zany efa maro simba eo ihany koa ny fanorenana tsy manara-dalàna efa teneniko matetika izay ary indrindrandrindra ny fiovan'ny toetrandro dia nisy ny fijerena niaraka tamin'ny ekipan'ny Jirama hoe inona ary ny fitaovana tokony hovidiana maiky dia eo indrindra zao efa misy ny fanafarana ireo fitaovandreo izay rariana tonga tsy ho ela ahafahana manolana ireo fantsona marobe eto Antananarivo renivohitra. Io moa ny coordonnateur ny PAEP misy ihany koa ny fantsona mirefy 420 kilometatra izay hosoloana eto Antananarivo renivohitra. Ankoatran'izay nisy ihany koa ny fanampian'ny filoham-pirenena amin'ny fanoloana ireo fantsona izay lazaiko teo ireo. Rehefa tonga ny fitaovana dia andeha ny asa fanoloana dia mihintsika fa tsy ho ela dia ilama ny olandrano. Farany tokony tokony ampomasina ny mason'ny olona manoloana ny fidosany nanindra zavatra maro anisany fotodrafitrasa mandany rano sy ny jiro. Mananao tenenina ve ny ministera satria tany hatrany manara-maso ny zava-misy mikasika ny rano automasina izay alantsika malala fa ny rivodoza zany izay namely ireo mpiray tandrazana amintsika ao automasina efa indroverina tany ny tenako niaraka tamin'ny gouvernement tany filoham-pirenena koa moa fantatsika efa tany nama ny olandrano amin'izao fotoan'izao efa manomboka miverina tsikelikely ny rano ao an-tampon-tanàna Toamasina tamin'ny alalan'ny fanomezantsika ny groupe électrogène de secours 500 kVA sy 160 kVA efa manomboka miverina ny rano efa nandalo tao Barika Dimy tao amin'ny université ihany koa ny tenanay dia efa manomboka miverina ihany koa ny rano ao Barika Dimy. Ny any hojerena amin'izao fotoan'izao nandefa ekipa omaly ny tenako omaly alahady efa nandefa ekipa hijery amin'ny resaka fanadiovana sy fidiovana satria raha tsika malala ankoatra ny olandrano dia misy olana lehibe izay tokony hovahanaingana ihany koa Toamasina amin'ny resaka fanadiovana sy fidiovana dia efa nidinany ny ekipan'ny ministera mpiara-mombon'aritra amin'ny ministera koa manampy amin'ny fanadiovana ireo tatatra efa nilazaiko efa misy ao Ambalamanasy mandritra ny 12 andro misy ny tetikasa IMO zany arahana amin'ny UNICEF dia mbola mitohy ihany zany dia efa nandefa ekipa izay omaly manampy ny Toamasina amin'ny fanadiovana ny tanàna. Many fazonareo fitaovan'ireto indrindra hoe aparitaka manerana ny nosy dia anahoana ny fanatanterahana azy satria entitra raha natao minisitra teo nilaza hoe ho ampiasaina ny tombotso ho amin'ny vahoaka mba tsy mba ho tanteraka araka ny tokony hoe izy ny izay olazaiko angamba mikasika izay dia fanamafisana ihany izay voalazan'ny ramatoa minisitra nomeny reto fitaovany reto mba ho ao anatin'ny ary tonga iveriko hoe tonga amin'ny fotoana ilana azy satria ao anatin'ny fanarenana ny Jirama isika dia tafiditra anatin'izany ny mikasika ny rano. Mazava ny tenin'ny ramatoa minisitra hoe tokony ampiasaina amin'ny famatsiana sy ny famokarana rano ny sy izay mety ho asa mifandraika amin'izay reto fitaovany reto dia eto zany dia manamafy ary mitaky fa nilazaiko teo moa zany ny amin'ny hoe ampiasaina amin'izay ireo tsy mandeha naizanaiza ireo fa ho amin'ny famokarana ny fitsinjarana ny famatsiana rano sy ny tetikasa rehetra manodidina izay dia milaza zany hoe raha mahita ianareo an'ireo fiara ireo any amina toerana tsy amin'izay dia lazao fa tsy azo ekena izany araka ny voalazako teo hoe misy tolérance zéro dia fa nilazaiko amin'ny mpiara-miasa amiko foana moa ty dia averiko eto ndresaka halatra ndresaka kolikoly ndresaka fahamamona eny anivony mandritra ny fotoam-piasana.